Faly miarabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fandaharana Orange Sport. Anio isika dia anaraka ireo vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra izay nisongadina tao anatin'iny volana Aogositra lasa teo iny. Ny vaovao voalohany amin'izany dia tsy inona fa ny Coupe de la Confédération de la CAF izay nandraisan'ny ekipa avy eto Madagasikara anjara dia tsy iza fa ny ekipan'ny LGK Plus. Lalao indroa miantoana moa no nitanterahana tao anatin'izany. Ny lalao mandroso dia natao tany Gaborone satria dia manoloana ny ekipa avy ao Botswana, Gaborone United SC no ny fanandrenan'ity ekipa ny LGK Plus ity. Tao anatin'izany lalao mandroso izany dia nandresy tamin'ny Saraino Out isika, ary tamin'ny lalao miverina kosa izay nitanterahana teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina dia indrisy fa niondrika tamin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny LGK Plus izay manapaka ny lalan'izy ireo amin'ny dingana voalohany iny ka tapitra teo zany ny lalana ho an'ny LGK Plus amin'ity tampilalaovana ity raha ny sehatra afrikanina no resahana. Ho amin'ny fifanitsanan'ny CAN 2024 kosa dia fantatra izao fa ho tanterahana amin'ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny fahafitony volana septambra ho avy izao ny lalao izay fanandrenantsika amin'ny Angola. Mbola tsy nivoaka aloha hatreo ny listra ofisialy eo anivon'ny federasiona fa kosa dia misy ny listra miparitaka izay ahitana anarana vaovao vitsivitsy, anarana izay tanora tokoa satria dia efa isan'ny nandrafitra ny Barea U23 ireto mpilalao manaraka ireto dia tsy iza fa Idriany Yalan ilay mpianatra Jatobia. Eo ihany koa ny anarany Safidy izay kapitaine sy vody laharana ao amin'ny ekipan'ny FC Nantes U19. Izay no manakatona ny pejy avy eto an-toerana fa ho an'ny vaovao avy any ivelany kosa dia ho resahantsika vetivety ny mahakasika ireo championnat 10 lehibe indrindra ao Europe. Ny hanombohantsika azy dia ny championnat au France na ny Ligue 1. Izay mbola ny ekipan'ny AS Monaco sy ny ekipan'ny Marseille aloha no mitarika tao aorianan'izay journée anankitelo no tanterahana izay ary manana isa 7 avy izy ireo. Raha ny ao amin'ny Liga ao Espagne indray kosa dia mbola misongadina hatrany ny ekipan'ny Real Madrid amin'ny alalan'ilay teratany Anglisy izay vao nifindra ao aminy dia tsy iza fa i Jude Bellingham izay tena misongadina tokoa satria tao anatin'izay lalao telo izay dia nampiditra baolina hatrany izy ary voasafidy ho MVP n'ireo lalao telo foana. Ao amin'ny Bundesliga na any Allemagne kosa dia mbola ny Union Berlin sy ny Leverkusen no mitarika ary samy manana isa 7 izy ireo. I Bayern kosa dia misongadina na dia tsy ao amin'ny laharana voalohany ary satria dia hita hatrany ny fahavononan'ilay mpilalao Anglisy Harry Kane izay napiditra baolina telo tao anatin'ny lalao roa izay no tanterahany. Eo anivon'ny championnat ao Angleterre kosa dia mbola i Manchester City aloha hatreto no mitana ny laharana voalohany satria tao anatin'ny journée anankitelo izay tontosa dia fandresena telo no azon'izy ireo ary manaraka azy ao manana isa 7 ny ekipan'ny Liverpool, West Ham ary Arsenal. Fa any amin'ny Serie A kosa dia mbola miady ny fifaninana na dia lalao anankiroa aza ny vita. Mbola mitana ny laharana voalohany ary manana isa 4 mitovy avokoa na i Napoli, na i AC Milan, na Inter de Milan. Fa izao kosa tsika dia iresaka ny Saudi Pro League na ny championnat any Arabia Saoudite. Mitana ny sainy maro tokoa ny fifindran'ireo mpilalao kalaza maro be any amin'ity championnat ity. Tsy takona ferina satria dia mahasarika mpilalao tokoa raha ny condition sy ny karama izay omeny ireo tompona club any amin'ity firenena ity ary tsapa fa tena manao ezaka lehibe izy ireo mba ahafahana mampivoatra ny tontolon'ny baolina kitra ao aminy. Azo lazaina hoe Cristiano Ronaldo no nitarika ny fifindran'ireo mpilalao rehetra ao Europe ireo nandeha nakany satria dia izy no mpilalao kalaza ary manana laza lehibe indrindra nifindra voalohany tany amin'ity championnat ity ary nanaraka tao aoriana avokoa ireo mpilalao izay azo lazaina efa zokonjokony toa ry Karim Benzema, ry Sadio Mané, teo ihany koa ry N'Golo Kanté sy ry Roberto Firmino. Ny mpilalao izay tena malaza indrindra vao nifindra kosa dia tsy iza fa ilay teratany Breziliana Neymar,
izay vao nifindra ary tamin'ny vidiny 80 millions d'euros no nangalan'ireto saodianina ireto ity kintany baolina kitra breziliana ity. Azo antenaina araka izany fa hivoatra sy hiakatra tokoa ny lentan'ny baolina kitra ao amin'ny firenena Arabia Saodita satria dia mbola tsy tapitra ny fifindran'ireo mpilalao kalaza avy ao Europa any amin'ity championnat ity. Raha ny filaharana vonjimaiky no jerena dia ny ekipan'ny Al Ittihad no mitana ny laharana voalohany, ilay ekipa misy an'i Karim Benzema sy N'Golo Kanté. Mitana ny laharana faharoa kosa ny ekipan'ny Al Ahly izay misy an'i Roberto Firmino sy Riyad Mahrez. Ary eo amin'ny laharana fahatelo no ahitantsika ny ekipan'ny Al Hilal izay ekipa vao nifindran'i Neymar. Avy any États-Unis kosa no vaovao resantsika manaraka dia tsy ino izany fa ny MLS na ny championnat US amin'ny baolina kitra. Teraka engouement lehibe ny fifindran'i Messi any amin'ity championnat ity satria dia nitombo avy hatrany ny lazan'ity championnat ity na ilay ekipan'ny Inter Miami izay misy an'i Messi ary dia boosté avy hatrany ny imageny sy ny lazany maneran-tany. Ary tsy izay ihany fa vao nifindra herinandro vitsivitsy tao anatin'ity ekipa ity Lionel Messi dia nandrombaka amboara avy hatrany ity ekipan'ny Inter Miami ity dia tsy inona fa ny League Cup. Ankehitriny dia i Messi zany no mpilalao manana trophée betsaka indrindra maneran-tany izay miisa 470 ary ilay teratany breziliana Dani Alves no ao arinany amin'izay filaharan'ny mpilalao izay manana trophée betsaka indrindra maneran-tany izay. Mahakasika ny mercato kosa dia mbola mitohy hatrany ny fifindrana mpilalao any Europa any, raha tsy ilaza fa tsy Lukaku isika izay mpilalao an'i Inter de Milan nifindra ao amin'ny AS Roma ao Italia any. Eo ihany koa i Christopher Nkunku avy ao Leipzig izy no nifindra any amin'ny ekipan'i Chelsea ao Angleterre. Ary farany dia ny joueur ny Bayern de Munich Benjamin Pavard izay nalainy ekipa italiana ao amin'ny Inter de Milan. Mahakasika ny Kylian Mbappé kosa dia mbola flou hatrany ny situation satria tsy fantatra hatreto na hijanona amin'ny PSG izy na ho alainy Real de Madrid fa andrasantsika ary ho ampitaina amintsika hatrany ny vaovao mahakasika izay. Ampahafantarina anao hatrany fa misy ny tolotra OFC izay azonao jifaina eto anivon'ny Orange Madagascar. Tolotra izay ahafahanao mahazo ireo vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra maneran-tany amin'ny alalan'ny SMS. Tsotra ny fidiranao aminy, tsindrio ny dièse 455 dièse ary arao retour marque ao. Ny sarany dia mirary tokoa satria 300 ariary isan'andro na 3,000 ariary isam-bolana. Manomboka izao ihany koa dia afaka miara milalao aminay ianao anatin'ny quiz OFC izay isarihana ireo 5 mahamarina betsaka indrindra ao anatin'izany lalao izany ary misy ny loka hozaraina isan-kerinandro. Mba ahafahanao milalao dia alefaso SMS amin'ny 316 ny hoe OFC na ny quiz na tsindrio ny dièse 455 dièse ny 4 quiz na gagné des lots. Tsotra ary mirary ny sarany satria dia 100 ariary izay no alohanao mba ahafahanao mandray anjara amin'io lalao quiz OFC io. Ety ampamaranana dia misaotra antsika rehetra nanaraka tsy tapaka ny fandaharana Orange Sport anio. Asaina trano isika anindry ilay laklosy kely ary s'abonner amin'ity compte Orange Madagascar ato amin'ny YouTube ity dia asaina trano ihany koa isika tsy hisaraka amin'ny Orange Madagascar. Veloma daholo.